Andriamatoa Jozara Brino no voafidy fanindreo nitantana ny réseau fédéral na ny regroupement de soutien aux étudiants adventistes de l'universitaire nandritra ny fifidianana natao ny 20 febroary lasa igny. Candidat roa no nifaninana taminy ka izy no nahazo isa ambony indrindra. Betsaka ireo programa anazy izay ho vitegna mandritra ny roa taogno itantagnany ho ity filoha voafidy itantana ny réseau fédéral aty amin'ny fédération de Madagascar avaratra ity. Voalohany eto manana bureau local isaka ny district Rapanjakana Farafaratsy indesigna hanatsarana ny fitantanana zegny bureau fédéral zegny. Magnaraka zegny ihany koa eritreretigna amin'ity taogno ity ananganana plateforme raiky izay ahafahana magnano inscription ny mpianatra rehetra atao amin'ny FMN atao raha zegny mba hanatsarana ny fomba fiasa sy hagnamorana ihany koa ny fandraisana ireo mpianatra sy ny fifindrandreo toera raha ohatra ka ilaigny zegny amin'ny fotoagna magnaraka. Ambangovangolo mazay fa marobe ny programme anazy izay eritreretigny ary agnatin' zegny mba ny fitsidiana ireo ray aman-dreny mpampianatra amin'ny université amin'ity taogno ity mba hiezagna ihany koa ny agnano satria tamin'ny taogno lasa tao isan'ny lesoko tsy vita fa amin'ity taogno ity mba asiagna izeny indesigny ihany koa hagnamora ny fifandraisana misy amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Nanamafy ihany koa ny filoha fédéral ny réseau FMN Andriamatoa Brino Jozara fa magnerigna ny fatry sava sy dianano ho feheziny. Noho izany dia midadasiky ny asa ka mangataka fiara-miasa feno avy amin'ny mpikambagna indrindra fa ireo membre de bureau mandrafitra ity réseau fédéral FMN ity.